every night and every day. Never forget to say La ilaha illallah. Never forget to say La ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. Manatitra ny arahaba ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ny M3 TV. Manaraka an'izany dia mandefa fisaorana ho an'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala izay namentsika hery sy tanjaka ary ihany koa fahavononana amin'ny fandraisanao any an-tokantrano ity fandaharana ity isaky ny alarobia tahaka izao. Ary ihany koa mandefa tsodrano sy fandriampahalemana ho an'ilay malalantsika i Muhammad ibn Abdillah alayhi afdalu salatu wa taslim sy ireo fianakaviany rehetra ary ireo mpanaradia azy sy izay rehetra izay nanaraka ny sordalany mandrapahatongavany zany andro farany izany. Allah subhanahu wa ta'ala dia niteny ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim: ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala dia manendry ary mandidy ny mpaminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amin'ny teny manao hoe faqsusil qasasa, tantarao amin'izy ireo ry Muhammad ireo tantara maro samihafa la'allahum yatafakkarun, angamba izy ireo andinika sy saintsaina amin'ireo zavatra izay voalaza amin'ny tantara maro samihafa izay voarakitra ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim. Raha jerevantsika mahakasika ny tantara anankiray dia manana lanja lehibe zany eo anatrehan'ny finoana Islam, satria io boky masina al-Qur'an al-Karim io dia hitantsika fa mizara anankitelo lehibe. Ny voalohany amin'izany al-aqaid, na ihany koa ireo karazana fotom-pinoana maro samihafa izay manohitra ny shirky sy ny zavadrehetra ao anatin'izany boky masina al-Qur'an al-Karim. Ary ny faharoa amin'izany dia misy anireo ash-shara'i', ireo lalàna islamika izay mamey ny mpino islam eto ambony tany mba ahafahana izy ireo mahazo fahombiazana any an-danitra. Fa ny fahatelo farany kosa dia misy ireo al-qasas, izany hoe ireo tantara maro samihafa noreketiny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'izany boky masina al-Qur'an al-Karim. Misy ny tantara izay nisy fifaneraserana teo amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala sy ny ireo anjely. Misy ihany koa ny tantara izay mirakitra ny discours nataony Allah subhanahu wa ta'ala niaraka tamin'ny Iblis alayhi lana tamin'ny fanamboarany Adam alayhi salam. Misy ihany koa ny tantara mahakasika ny mpaminany rehetra izay nandalo teto ambony tany izay tsy hitantsika maso, izay ihany koa tsy niara-niaina tamintsika izy ireo, fa napetraka ny Allah subhanahu wa ta'ala ho tantara ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim izany rehetra zany mba ahafahantsika hisintona lesona ho an'ny olona izay mieritreritra araka ny voalazany Allah subhanahu wa ta'ala. Mbola nolazainy Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa ny tantara ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim, izany hoe ireo karazana tantara maro samihafa izay nitranga tamin'ny vanim-potoana ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam sy ny tantara izay mety mbola ho andalo mialohan'ny andro farany ary mety andalo rehefa tonga ny andro farany, sy ny tantaran'ny olona izay hiditra ao anatin'ny paradisa
sy ny fifaneraseran'izy ireo sy ny resadresaka ataon'izy ireo ao anatin'ny paradisa tahakan'izany ihany koa izay olona miditra ao anatin'ny afobe dia nitantarainy Allah subhanahu wa ta'ala avokoa ny mety resadresakanizy ireo amin'ny olon'ny paradisa sy ireo samy ao anatin'ny afobe ary ny tantara maro samihafa izay mbola tsy hitantsika fa mbola hiatrehana amin'ny andro farany dia efa notantarainy tompo Allah subhanahu wa ta'ala avokoa ao anatin'izany boky masina al-Qur'an al-Karim. Midika izany fa ny tantara dia manana ny maizy azy, manana ny lehibe amin'ny fomba ahoana ahafantaranao ny zavatra anankiray izay nitranga tany aloha tany raha tsy amin'ny alalan'ny tantara. Zany mahatonga eo amin'ny fianarana ankapobeny na fianarana mahakasika ny finoana izany na amin'ny enseignement général dia tsy maintsy ampidirina ao anatin'izany enseignement général zany ny matière na ny taranja antsoina hoe tantara. Zany hoe manana ny maizy azy zany tantara izany. Tonga ao anatin'ny CG nao amin'ny lycée eny fa hatramin'ny université dia misy spécialité mihitsy ataonao mahakasika an'izany tantara izany mba hahafahanao mahalala ny zavatra anankiray izay niseho tany aloha tany ka mahatonga ny olona tsy afaka handainga aminao na ihany koa ilaza zavatra izay tsy maripototra eo amin'ny finoanao na eo amin'ny firenenanao na eo amin'ny fianakavianao aza dia nataona izany tantara izany noreketina ireo tantara maro samihafa mba ahafahanao mahay ny zavatra marina sy manavaka ny marina amin'ny zavatra lainga na diso ihany koa. Ka ny tantara dia misy ny toerana na mitazona anjara toerana lehibe eo anatrehan'ny finoana Islamo. Ary tompo Allah subhanahu wa ta'ala rehefa nametraka an'izany tantara izany tao anatin'ny surat Yusuf nametraka ny tantara zany tantara mpaminany Yusuf alayhi salam zay tantara anisan'ny mahafinaritra raha mbola tantaran'ireo mpaminany dia anisan'ny mahafinaritra izany tantara mpaminany Yusuf alayhi salam. Fa mifarafaran'izany sura izany izy dia miteny ao anatin'ny Qur'an al-Karim manao hoe laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Hoe Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana fi qasasihim hoe hitantsika fa tao anatin'ireo tantaran'izy ireny tantaran'ireo olona taloha mpaminany sy ny olona masina tao anatin'ny finoana anankiray ibratun li ulil albab zany hoe lesona sy traikefa ary ihany koa karazana fahendrena ho an'olona izay mieritreritra. Ma kana hadithan yuftara izy io dia tsy teny nentina handaingana na lainga tsara rafitra napetraka amin'ny zavatra anankiray walakin tasdiqa alladhi bayna yaday fa io kosa dia fanamarinana ny zavatra anankiray izay eo am-pelatanany wa hudan wa rahma ary izy io sordalana sy fandriampahalemana ary famindram-po li qaumin yu'minun ho an'ireo mpino izay nanaraka an'izany finoana Islamo izany. Ka niza ny olombelona anankiray tsy maintsy manana ny tantarany. Ninninona ny finoana anankiray dia tsy maintsy manana ny tantarany. Ninninona ny fiarahamonina anankiray dia tsy maintsy manana ny tantarany. Ninninona zavatra izay mitranga eto na ny politika zany amin'ny firenena anankiray na ihany koa ny ekonomia ao amin'ny zavatra anankiray na ny finoana na ny zavatra rehetra dia tsy maintsy voarakitra avokoa izany tantara izany. Ka zany mahatonga antsika manome lanja lehibe an'izany tantara zany eo anatrehan'ny finoana Islamo. Ary amin'ny alalan'ny tantara marina no ahafantaranao ny tena finoanao, no ahafantaranao ny zavatra tena nitranga marina tany ambolohan'ny tany, ahafantaranao ny zavatra tena marina sy manavaka azy amin'ny lainga eo anatrehan'ny tantara maro izay entin'olona eo anatrehanao. Ka mianara tantarantsika mpino Islamo ary tantara araka ny voalazantsika teo dia manana lanja sy hasiny zany eo anatrehan'ny finoana Islamo. Zany nahatonga ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim dia nametraka sura anankiray izay antsoina hoe suratul Qasas. Zany hoe sura anankiray izay milanja na miantsoroka an'izany hoe tantara ary voarakitra ao anatin'izany dia tantaran'ny Musa alayhi salam sy ny tantaran'ny Firaona ary any afarafarany any dia misy tantaran'ny Karuna alayhi lana sy ny rehetra izany dia voarakitra ao anatin'izany sorany tantara izany. Zany hoe tsy zava-poana izany tantara zany matoa Allah subhanahu wa ta'ala ampahatelony amin'ny Qur'an al-Karim napetrany ho an'ny tantara ary mbola nomeny sora anankiray izay mavesatra indrindra
dia sorany tantara ihany koa. Zany rehetra zany dia misy zavatra tiany Allah subhanahu wa ta'ala ampitaina amintsika mpino islam, amin'ny atsika mpanaraka ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zany nahatonga atsika mpino islam dia tsy maintsy mianatra ny tantaran'ireo mpaminany rehetra zay tonga teto ambony tany, manomboka tamin'ny Adama alayhi salam ka hatramin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsy maintsy ianaranao tantaran'izy ireo, fa indrindrandrindra tantarany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy ireo mpanaradia azy ary ireo fianakaviany akaiky, eny fa hatramin'ireo zanakany sy ny zafiny ary ireo taranaka ny teorina dia ianarinareo ny tantarany zany. Ka zany indrindra nahatonga antsika tamin'ny erina nitao zeo dia naka ny tantarany Al-Husayn ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu. Zany hoe Al-Husayn ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma dia anisan'ny zafikely ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ary raha ataontsika hoe karazana hoe résumé na famitinana ny tantarany zany Al-Husayn ibn Ali zany, dia hitantsika fa rehefa nahazo an'izany fitondrana zany Yazid ibn Muawiya radiyallahu ta'ala anhuma, dia anisany lehilahy anankiray tsy nanao an'izany baya na ihany koa tsy nanaiky ny fitondrana izay nentiny Yazid Al-Husayn ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma. Zany hoe io toe-javatra io tsy fanekena an'izany zavatra zany dia noararotiny ireo ahlu Kufa, zany hoe ireo vahoaka tao Kufa ka nandefa taratasy taminy mba ho tonga any Kufa fa zay dia hanaiky anao no amirul mu'minina hitondranay ato. Fa rehefa tonga tany izy dia tratrany fitaka satria nandefa any rahalany Muslim ibn Aqil, zany hoe nanao an'izany zavatra zany ka nandefa taratasy tamin'ny Al-Husayn ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma, dia tratrany fitaka izy roa, zany hoe tratrany fitaka i Muslim sy tratrany fitaka ihany koa Al-Husayn ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma. Ka tonga teo a Karbala, teo zany izy andeha izotra any Kufa, teo a Karbala dia tratrany ireo miaramila avy any Kufa izy, dia teo no namonoana azy. Fa talohany namonoana azy kosa dia nanome karazana proposition telo na ihany koa karazana zavatra telo, sosikevitra telo i Al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhuma, zany hoe nanome proposition izy mba hanaiky zavatra telo. Ny voalohany avelao zao izy mba andeha any amin'ny amirul mu'minin Yazid ibn Muawiya radiyallahu ta'ala anhuma. Ny faharoa izy avelao zay iverina amin'ny toerana izay niaviako dia ao Madina, na ihany koa izy ny fahatelo avelao zao amin'ny toerana anankiray zay misy mpino islam mba hipetrako fahazavonona, dia tsy nanaiky lehilahy anankiray antsoina hoe Ubaydillah ibn Ziyad fa ala hukmi, zany hoe mila vonina fotsiny izy tamin'izany fotoana zany. Raha io jerevantsika zavatra zany dia mametra-panontaniana atsika, maro ny mametra-panontaniana hoe iza marina no namono Al-Husayn ibn Ali, iza marina no namono an'izany zafikely mpaminany sallallahu alaihi wasallam izany. Satria maro ny tantara, misy ny milaza fa Yazid ibn Muawiya radiyallahu anhuma no namono any Ali. Eto atsika dia miteny hoe fa tsy izy no namono an'izany Al-Husayn ibn Ali, ary misy proof mazava tsara maro izay entintsika eto amin'ity androany ity fa tsy Yazid ibn Muawiya olona madio tsy namono an'izany Al-Husayn ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma izany. Inona no antontsika milaza an'izany? Andaontsika hijery tantara teo. Rehefa tonga tratra i Al-Husayn ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma dia nanome karazana sosikevitra telo. Ny voalohany amin'izany dia hoe avelao zao handeha any amin'ny amirul mu'minin Yazid ibn Muawiya, zany hoe andeha any. Ka raha ohatra fantatry Al-Husayn ibn Ali fa Yazid ibn Muawiya amono azy dia tsy nangataka an'izany zavatra izany hoe handeha any amin'ny toerana izay misy any Yazid, satria olona fantatrao fa hamono anao dia tsy handeha amin'ny toerana zany mihitsy. Ka izany proposition voalohany natolotra ny Yazid ibn Muawiya tamin'izay fotoana zay. Fa kosa misy ny olona izay miteny hoe fa Yazid ibn Muawiya no namono an'izany. Ary hitantsika amin'ireo boky maro samihafa, eto atsika dia hitanisa boky maro samihafa izay milaza fa tsy Yazid ibn Muawiya no namono Al-Husayn ibn Ali, fa kosa ireo ahlu Kufa na hoe ireo olona tao Kufa no namono an'izany, ary niantraikitra ny zavatra rehetra tamin'ny famonoana
amin'ny famonoana any zafikely ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam al-Husaini ibn Ali. Andaotsika hijery ireo karazana hoe boky milaza an'izany, ary ty teny ty dia ao atsipoko tsy hoe fanadiovana any Yazid ibn Muawiya fa kosa ny marina zay voarakitra ao anatin'ny boky. Ny ahlu sunna wal jamaa dia mino tanteraka fa tsy Yazid ibn Muawiya no namono al-Husaini ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu, fa kosa ashiat al-ithna ashariya no milaza an'izany. Nefa kosa atsika amin'ity androany ty aoka azava ahitsy ny resaka fa hoe tsy Yazid ibn Muawiya no namono azy, araka ny boky izay noreketina ireo imamo maro samihafa na ireo manampahaizana ao amin'ny vondrona ashiatul ithna ashariya zay miteny fa tsy Yazid no namono azy fa ireo ahlu Kufa no namono an'izany zavatra. Anisany manampahaizana anankiray zay miteny izy hoe baya al-Husaini 20,000 min ahli al-Iraq ghadaru bihi wa kharaju alayhi wa bayatihi fi anakihim wa qataluhu. Zany dia teny io manampahaizana io miteny manao hoe baya al-Husaini 20,000. Izany hoe al-Husaini ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma na ilay Imam Hussein dia nanao fanekena tamin'ny ahlul Kufa zay miisa 20,000, zany hoe 20,000 personnes tamin'ireo ahlul Kufa nanao an'izany bayan zany, zany nifaneky tamin'ireo ahlul Kufa fa izy no hitondra. Rehefa aveo inona teny ty manampahaizana ty ghadaru bihi, nialan'izy ireo, nisy tan'izy ireo Ali al-Husain ibn Ali, wa kharaju alay, tsy vitan'izany fa izy ireo taty aoriana dia mivadika ary nandeha nanenjika an'izany al-Husain ibn Ali zany, wa bayatihi fi anakihim, nefa le fanekena dia eo antsorokiny izy ireo, fanekena nataony tamin'ny al-Husain ibn Ali, wa qataluhu, tamin'ny farany dia novonoiny izy ireo izany zafikely ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izany. Zany dia voarakitra ao amin'ny Ayunu Shia volume 1 page 34. Niteny ihany koa al-Imam Zainul Abidin alayhi salam, io anisan'ny imamo anankiray zay manana ny maizy azy ao amin'izany Shia al-Ithna Ashariya zany. Eto izy dia miteny fa tsy Yazid ibn Muawiya no namono an'izany fa ireo ahlul Kufa na ireo ahli al-Iraq tamin'izany fotoana izany. Niteny yakulu qala al-Imam Zainul Abidin alayhi salam li ahli al-Kufa, niteny Zainul Abidin tamin'ny ahli al-Kufa, ireo vondrona tao Iraq tao amin'ny Kufa, hal ta'lamuna annakum katabtum ila abi wa khada'tumuhu wa a'taytumuhu min anfusikum al-ahda wal mithaqa thumma qataltumuhu wa khadhaltumuhu bi ayyi aynin tanzuruna ila rasulillah wa huwa yaqulu lakum qataltum untrati wa antahaktum hurmati falastum min ummati. Zany dia hita ao anatin'ny boky Al-Ihtijaj volume 2 page 32. Al-Ihtijaj volume 2 page 32. Inona zay teneniny al-Imam Zainul Abidin io? Milaza izy eto manao tahqiq, milaza marina fa tsy Yazid ibn Muawiya no namono al-Husain ibn Ali. Fa izy dia niteny manao hoe nilaza izy tamin'ireo ahlul Kufa, ireo vondrona tao Kufa, izy dia niteny manao hoe hal ta'lamuna annakum katamtum ila abi, anareo moa ve fantatranareo fa ianareo ilay nanoritra taratasy tamin'ny raiko, tamin'ny al-Husain ibn Ali zany, hoe mitongava aty Kufa fa zay hiaro anao. Io zany dia teneny wa khada'tumuhu, rehefa avy izy dia nofitahanareo izy, wa a'taytumuhu min anfusikum al-ahda wal mithaq, nefa nareo nijoro ary niteny mazava tsara fa ianareo nanome an'izany karazany hoe fifanekena sy zany zavatra zany teo anatrehany al-Husain ibn Ali. Thumma qataltumuhu, rehefa avy izy dia niadivanareo, wa khadhaltumuhu, ary noambanibaninareo, nitsirtsiranareo izy, dia rehefa avy izy taty aoriana dia niteny bi ayyi aynun tanzuruna ila rasulillah, amin'ny maso tahaka ny ahoana no iresanareo sy ijerevanareo any mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa yaqulu lakum, nefa mpaminany sallallahu alayhi wa sallam dia miteny aminareo manao hoe qataltum untrati wa antahaktum hurmati, ianareo dia namono ilay fileram-poko, ilay manitra, ilay olona mamy indrindra teo amiko, wa antahaktum hurmati, ary nitsiritsirainareo ilay zavatra masina teo aminay, falastum min ummati, ianareo dia
tsy ao anatin'ny vahoakako hoy izany imam Zainul Abidina alayhi salam ao anatin'ny al-ihtijaj page 2 volume 2 page 32 izany. Mbola teny ihany koa izy amin'ny teny manao hoe inna haulai yabkuna alaina faman qatalana ghayrahum. Ny teny ihany koa io imam Zainul Abidin haulai, ireo olona reo, ireo ahlul Kufa mitomany aminay, manao saritomany aminay, faman qatalana ghayrahum, iza mono namono anay ankoatran'izy ireo. Zany hoe takidy miteny izy fa izy ireo no namono anay dia mody manao zan'izany saritomany zany eo anatrehanay. Io dia hita ao amin'ny al-ihtijaj volume 2 page 29 ihany koa. Mbola misy ihany koa manazava an'izany satria tsika mitondra porofo fa tsy miteny zavatra anankiray zay tsy ananantsika porofo. Ny olona anankiray raha tena marina izy eo amin'ny fiainany dia miteny zavatra ananany porofo fa tsy miteny zavatra arakaraka ny saina mandeha fotsiny, fa mila miteny zavatra mahitsy ary manaporofo ary tsy matahotra amin'izany fahamarinana izany. Miteny ihany koa Fatimatu as-Sughra, Fatimatu as-Sughra fi khutbatillah fi ahli al-Kufa. Io Fatimatu as-Sughra io ihany koa dia niteny izy tamin'ny teniny mahakasika an'ireo ahli al-Kufa, ireo vahoaka tao Kufa. Izy dia niteny manao hoe ya ahli al-Kufa ya ahli al-Ghadar wal makar wal khayla inna ahli al-bayt ibtalana Allahu bikum wabtalakum bina faj'ala bala'una hasanan. Izy dia niteny manao o ianareo mponina ato Kufa, o ianareo ahli al-Ghadr, ianareo ilay mpanao tsinitsinina ny fanekena sy mpanambony tena, maro zavatra zay niteneniny io vehivavy antsoina hoe Fatimatu as-Sughra io. Inna ahli al-kitab ibtalana Allahu bikum, zahay ahlul kitab, zay taranaka ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam no tsapainy Allah subhanahu wa ta'ala manoloana anareo. Wabtalakum bina, ary ianareo koa tsapainy Allah subhanahu wa ta'ala manoloana anay. Faj'ala bala'una hasanan, fa kosa ny fitsapana nataony Allah subhanahu wa ta'ala taminay dia tsara sy mendrika. Fakafartumuna, ianareo dia nitsangana nikomy anay. Wakadhabtumuna, ary ianareo nitsangana nampandainga anay. Wara'aytum qitaluna halalan wa amwaluna nahban, ary hitanareo amin'ny masonareo fa ny fiadivana aminay sy famononanay dia halaly sy ny arenanay dia azonareo raisina amin'izay fotoana zay. Kama qataltum jaddana bil amsi, tahaka ny namononareo ny dadilainay na ny raibenay tamin'ny omaly. Wasuyufukum taqturu min dima'ina ahla al-bayt, ary mitete eo amin'ny sabatra nareo ny lionnay na ny ranay ahla al-bayt zay fianakaviany mpaminany Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Tabban lakum fantaziru al-la'na wal azab faka'anna qad halla bikum. Eo izy dia nameteny mafy tamin'ireo ahlul Kufa hoe tabban lakum, titika ozina ho anareo, fantaziru al-la'na, andrasonareo izany ozina avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala zany, wal azab, sy ny sazy avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, faka'anna qad halla bikum, satria mino zao fa mety sy mendrika nareo an'izany zavatra izay angatany zany. Zany dia hita ao anatin'ny boky al-Ihtijaj volume 2 page 28 ihany koa izany zavatra zany. Al-Ihtijaj volume 2 page 28. Io tsy teninay na teniniza fa io tenin'ireo olona manam-pahaizana zay mijoro vavolombelona fa tsy Yazid ibn Muawiya no namono any al-Husayn ibn Ali radiallahu ta'ala anhuma. Zany teny zany dia atsipo antsika rehetra, aoka atsika mba ilaza ny zavatra marina, satria rehefa tratra ny olona amin'ny fahamarinana anankiray dia mahita lalana izay hoe hialany amin'izany zavatra zany. Inona ny lalana izay nialana amin'izany? Rehefa niteny ny tenanay teto fa hoe tsy azo atao izany araka ny voalaza ao anatin'ny bokinareo, fa hoe izany zavatra zany tsy azo atao ny mikapoka vatana na ihany nandrovitra ny lamba rehefa tonga izany hoe karazany hoe fahoriana eo aminao, dia navaly tamin'izay fotoana zay fa hoe ireo tsy zavatra rehetra voalaza ao anatin'ny boky any no marina. Zany zavatra zany dia somary mampalahelo satria rehefa tratra amin'ny fahamarinana dia mitady lalana itsoana sy ivoahana foana ny olombelona anankiray. Inona no anton'izany? Satria ny boky izay nitondrako an'izany zavatra zany dia boky anankitelo tamin'izay fotoana zay. Misy ilay antsoina hoe usulul kafi, ary misy ihany koa ilay antsoina hoe wasail shia, ary ny iray fahatelo dia biharul anwar. Ireo boky telo ireo anisan'ny boky izay noentiko teto
fa kosa nylazay hoe tsy voatery zavatra ao marina avokoa, misy ny marina misy ny tsy marina. Dia zany teny zany dia teneniko hoe mazava tsara ary mivantana fa raha ohatra ka ny olona anankiray ao anatin'ny foto-kevitra navondrona ashiatul ithna asharia dia miloloha ny tampon-dohany izany boky antsoina hoe usulul kaf zany, ary tsy mahasahy mamoaka teny izay navoaka izany hoe io dia tsy voatery marina ny zavatra izay voalaza ao, na ihany koa misy ny marina misy ny tsy marina. Tsy olona ao anatin'izany vondrona izany no mahasamy teny an'izany, satria mbola misy dalily maro reto izay milaza mahakasika ny usulul kaf io, izay imamo lehiben'izy ireo dia miteny manao hoe qala Ali ibn Akbar al-Ghaffari muhakkik kitab al-Kafi. Io zany lehilahy anankiray na io imamo dia niteny izy amin'io boky usul al-Kafi manao hoe ittafaqatil imamiyya ala sihhati ma fil kaf. Zany ny imam rehetra ao amin'ny mazhab ashiatul ithna asharia dia nifanaiky fa ny usulul kaf dia boky marina ary tsy misy ny lainga izay voalaza ao anatin'izany. Ka rehefa niteny imam io fa tsisy lainga ao anatin'izany dia zany tondra teto hoe tsy mahazo mikapokapoka araka ny voalaza anatin'ny usulul kafi dia nasorona na nialana izany zavatra izany rehefa tratra amin'ny fahamarinana. Mbola miteny ihany koa waqala al-faidul kashani, io zany dia anisan'ny manampahaizana anankiray ihany koa mahakasika ny usulul kafi io. Rehefa izy nidera ny usulul kafi dia niteny izy manao hoe wal kafi ashrafuha wa a'dhamuha wa awthaquha wa atammuha wa ajma'uha. Izany hoe usulul kafi io no manambonina indrindra amin'ny boky rehetra eo anatrehan'izy ireo, ary io no lehibe indrindra, ary io no marina indrindra, ary io no feno indrindra, ary io no nandrakotra ny zavatra rehetra io usulul kafi io. Ary mbola niteny koa Tabrasi io amin'io mahakasika ny boky io manao hoe al-kafi baina al-kutub al-arba ka shamsu baina an-nujum. Niteny izy hoe ny kafi usulul kafi eo anatrehan'ireo boky efatra izay manandanja indrindra amin'ny mazhab io dia tahaka ny al-kafi zany io usulul kafi tahaka ny shams, tahaka ny masoandro eo anatrehan'ny volana. Izany hoe mazava ary tsy misy kanina izany zavatra izany, nefa ny zavatra voalaza ao lazaina fa hoe tsy marina na ihany koa misy tsy marina amin'izy io, misy ny marina ao anatiny. Ary niteny koa wakala Sheikh Muhammad Sadiq al-Sadr, io dia Sheikh na io lehibe anankiray dia niteny izy manao hoe amin'ny ao anatin'ny bokiny izay ao anatin'ny boky soratana antsoina hoe ashia izay ao anatin'ny page 122 dia niteny izy manao hoe wa yuhka anna al-kafi urda ala al-mahdi faqala hadha kafun li shi'atina. Io Muhammad Sadiq al-Sadr io dia niteny izy amin'ny bokiny io manao hoe indray andro izy dia usulul kaf, le boky usulul kaf noentina niakatra tany amin'ny Imam Mahdi al-Muntazar. Rehefa tonga tany izy dia nampijerevana io boky io dia niteny Imam Mahdi al-Muntazar manao hoe hadha kafun li shi'atuna, ity dia ampy tanteraka amin'ireo vondrona mpanaraka anay na ireo shianay. Zany hoe tsy misy kianina mihitsy io boky usulul kaf io, ka mahagaga ny olona anankiray androany ireo imamo lehibe indrindra ao anatin'izany mazhab zany miteny fa tsy misy kianina io boky io, nefa atsika aty mahasamy laza fa hoe misy ny marina misy ny tsy marina ao anatin'izany boky zany. Mahagaga ihany, aiza ny marina? Raha ohatra ary ka hoe misy ny marina misy ny tsy marina ao anatin'ny boky io, fanontaniana apetrako amintsika hoe fa maninona ampianarin'ny olona, ampianaranao ny olona ny zavatra mety marina ao anatiny mety tsy marina ao anatiny. Dikan'izany raha ohatra ka nitondra boky hafa koa za androany mba tsy nataoko tao anatin'ny usulul kafi satria voalaza fa tsy marina rehetra voalaza ao, dia lazaina indray fa hoe al-ihtijaj ty koa zany fa hoe tsy marina ihany koa amin'ny manaraka. Ka aiza ary no marina? Inona ary no ampianarinao ny olona zavatra tsy marina? Inona no anaovanao zavatra zany? Zany dia voarara ny finoana islam. Raha mahatsapa tena tsara anao fa mpino islam, lazao ny marina ary aza mialangalana, ekeo ny marina rehefa tratra ny marinanao. Raha za tratra ny marina manaiky, faranao koa tratra ny marina, aoka anao hanaiky amin'izany zavatra izay nahatraranao zany, fa tsy fanao ny mikapokapoka ny vatana rehefa tonga ny ao Ashura. Sady araka ny voalaza teto ihany koa fa hoe rehefa hadisy hono tsy mifanaraka amin'ny aya dia tsy azo raisina. Jereo tsara fa le aya izay noentiko teto na ireo hadisy izay noentiko teto dia mifanaraka tsara amin'ny aya,
satria Allah subhanahu wa ta'ala rehefa nitanisa ireo volana masina ao anatin'ny boky masina Al-Qur'an al-Karim dia niteny izy manao hoe inna indata shuhura inda Allah 12 shahran dia miafarina amin'ny teny hoe fala tadlimu fihinna anfusakum, zany hoe aza mifanao tsindrazy eny, aza manao tsirarina nareo amin'ny vatateninareo amin'ireo volana masina ireo. Muharram anisan'ny volana masina voalohany amin'izany, ka aza manao tsirarina amin'ny vatateninareo ianao amin'ny alalan'ny fikapokapona ny vatana, zany hoe mbola mahasamy teny ve ianao fa manao ny rariny amin'ny vatanao raha mikapoka ny tenanao, zany dia tsy ekena fa rehefa marina dia lazao marina, fa rehefa diso dia lazao diso, tsy mampanenina tsy mampanino ny mibebaka raha ohatra ka sendra diso ny olona anankiray. Inshallah tampotra ny fandaharantsika tamin'ity androany ity, fa raha inshallah manome fotoanareo za amin'ny heriny ilazantsika ireo tantara, satria voalazantsika teo tantara dia anisan'ny manamboninahitra eo anatrehan'ny finoana islamo. Andaontsika hijery tantara antsoina hoe ahlul baiti le tena marina, zany hoe ireo fianakavian'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Iza marina ireo fianakaviany zany mpaminany sallallahu alaihi wasallam araka ny voarakitra ao anatin'ny boky masina Al-Qur'an al-Karim sy ireo hadis sy ireo tantara maro samihafa entintsika zany amin'ny manaraka. Fa amin'ity androany ity dia tapitra ny fandaharantsika, manatitra ny fisaorana ho anao tany an-tokantrano izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany, ary ihany koa manome ny fisaorana ho an'ny teknisiana mampita mivantana ny fandaharantsika teto amin'ny fahitalavitra ny M3 TV. Ny tena kosa dia manome fotoanareo amin'ny herina ny toy izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. على الدوام والابتعاد